Ao anatin'ny toerany fampalalam-baovao isika mahakasika ny eo amin'ny tontolon'ny fifamoivoizana fitaterana marimarina kokoa ho fanairana ny sain'ny tompona andraikitra moa dia nanateraka fitokorana fanairana teny internet be antehiroka ny mponina tao antoerana manoloana ny tsy fanarandalàna ataon'ny mpitatitra ny andohan'ny izao raharaha izao moa ny fisian'ny loza mpiarakodia izay nitrangana izy ho mahalasa teo ka nitarika famoizanain'olona telo ary ny roa tamin'izy ireo dia ankizy avokoa raha baka andriamanalina nanao fanadihadiana naka ny sary kosa imamy Rasamuely. Nanatanteraka fitokonana fanairana anairana ny tompona andraikitra tao aorianan'ny loza mpiarakodia niseho nizo mateo teny an-tanety be antehiroka ny mponina ny toerana ka nahafatesana olona telo ary ny roa tamin'ireo dia zazafito sy enina taona avokoa. Namafisy ny mponina fa ny fandehanana mafy amin'ity ampahandalan'ny ity sy ny fisian'ny fifanenjehany amin'ny samy mpamily ireo fiara fitateram-bahoaka izay mampitohy ny vata amin'ny vasakosy no mahatonga ny loza mpiarakodia. Loza mpiarakodia izay matetika mihitsy amin'iny ampahandalana iny. Nangataka ny ametrahana zandary anao fanaraha-maso amin'iny ampahandalana iny ny mponina izay tsy nahazo valiteny mahafa-po avy amin'ny zandary. Ara-pamehoanao anazy ny mampitsoro zandary mety zay zany nangataka mba ho asiana zandary mety mba hanao circulation an'ilay lalana eto satria eto dia tena taonana ohatra fanaovana point fanaovana rally amin'ity toerana ity ka zay zany mba mangataka hoe mba hatraiza le tena fahefana sy ny zavatra tokony ohatra zay tokony mba hoe apetraka amin'ny rariny sy mihitsy izy zay vahoaka madinika tsy afaka ny anaonao foana zay fa mandeha amin'ny ara-dalàna. Nidina ifotony ny resaka tamin'ny mponina ireo ben'ny tanàna roa avy amin'ny commune Talatamaty sy ny commune Antehiroka. Ny commune no iantoka ny fandaniana rehetra amin'ny fametrahana fitoriana ataon'ny mponina amin'ny coopérative voakasika ity raharaha ity. Tokony laitra ny vahoaka anay ity satria zay no mitantana ny vahoaka ity dia tsy maintsy andraiky zay avy tsy voazaona ny andraikitra ny ben'ny tanàna fa ny zava-misy ary mampalahelo dia eo amin'ny fiaraha-miasa amin'ny tany filaminana sy ny ben'ny tanàna sy ny vahoaka zany tsy mety isy ilay firaisana zany ao anatin'ny firatsikina zany ao anatin'ny zavatra zay ka manoloana zavadrao dia ndesoka hitanay dia eo amin'ny hoe tsy miteny lelay ben'ny tanàna rehefa mahita zavatra tsy mety ataon'ny tany filaminana na koa roa mpitatitra ireo satria rehefa mba miteny zay dia ny avary zareo dia hoe ianareo ka manana fahefana aka ny papianay. Zay indrindra tsy manana fahefana mihitsy ny ben'ny tanàna aka ny taratasin'ireo mpitatitra tsy manara-dalàna mampijaly vahoaka ireo ny nataon'ireo mpitatitra ireo ange famonoana olona fa zanona tena any amin'izay tiany any izy dia rehefa manaitra ny ben'ny tanàna dia rehefa ny polisy communale no manajanona an'ireo taxi be ireo na antony inona dia ny mpitandro ny filaminana no miteny hoe tsy manana fahefana any amin'izany ianareo ka miandry ain'olona maty ohatr'izao zany zay vao anaiky hoe tena misy lesoka amin'ny fiara-miasa ny ben'ny tanàna sy ny mpitandro ny filaminana. Ankoatra ny fandehanana mafy olana eto amin'ity ampahandalana ity ihany koa ny tsy fisian'ny andrin-jiro manazava ny lalana amin'ny alina. Aoriana izao fitokonana fanairana izao moa dia ampiady tsororaitra voakasika ny fifamoivoizana ifampidinika mahakasika ity raharaha ity ireo ben'ny tanàna rotota amin'ny alarobia ho avy izao eny amin'ny espasy Nambintsoa Talatamaty. Ny asabotsy izao kosa no isy ny fihetsiketsehana ataon'ireo sekoly ety an-tanety be Antehiroka. Tsy aivina fa noho ny fandehanana mafy sy ny fifanenjehana tamin'ny samy taxi be no nitarika ny famozanain'olona telo ny zoma hariva teo. Raha ny fantatra moa dia omaly no nanatanterahana ny fandevenana ilay tovolahy kely 7 taona teny Ambotrimanjaka ary androany kosa no nanainga ho an'ny Imady Ambositra ilay tovavy.